Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Kristy no rehareako. Ny rehareanao dia ny fahalemenao. Araka ny voasoratra ao amin'ny Korintianina faharoa toko faha 2:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha tsy maintsy mirehare aho dia izay momba ny fahalemeko no ataoko rehare. Sy ny azo fijalian'i Kristy izay nahatonga anao afaka tamin'ny gejan'izao tontolo izao. Araka ny voasoratra ao amin'ny Galatiana toko faha 1:14 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika izay nahavoaomby izao tontolo izao tamin'ny azo fijaliana raha ny amiko ary izao kosa raha amin'izao tontolo izao mba hahatonga anao ho lasa olony. Araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina toko faha 10:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ka dia manana izay ataoko rehare ao amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra. Sambatra aho Jesosy, manana anao tompony ny hery. Vavaka isika. Kristy eo, ianao no rehareako. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-pioana tompoko.